Dans zao 2023 zao rouge. En rouge ny vola trosa Madagascar tamin'ny Banque mondiale. Io any amin'ny 1000 millions de dollars nitrosa malagasy amin'ny 2023 zao. Trosa nitrosainy Andry Rajoelina. Salama daholo faradoboka omaly tamin'ny fampelezan-kevitra dia somary niazakazaka be zany gasy tanatin'ny ray volana zay tamin'ny azakazaka amin'ny hélicoptère, ny avion, ny artiste zato amberivo, ny bal, ny fety, ny fizarana vola, ny fanenjika, ny carnaval de mety tsy nana-fotoana tsika gasy eritreretana ny tena zava-misy marina Madagasikara. Tsy nana-fotoana zany satria bal nandihy foana sy fety miady amin'ny atsy makatsy fa zao zany mbola manana herinandro eritreretana ampitoniana tsara, tsisy bal, tsisy propagande, tsisy ninninina. Zavatra tokony eritreretana voalohany raha mbola tsy ampiseho chiffre zany, sady chiffre koa moa manahirana ny gasy le mampiseho ny chiffre hoe mimanitra nge Madagasikara hitanareo io ampanantenan'ny olona hoe tsy maintsy mandroso aingana io, fa mijery fotsiny amin'ny ankapobeny hoe nanomboka 2009 i Andry Rajoelina no teo amin'ny fitondrana. Zao tsika 2023 zany hoe efa any amin'ny 20 taona mahery zany i Andry Rajoelina no teo amin'ny fitondrana, 20 taona mahery. Anasorana kely fotsiny nitondrany i Rajaonarimampianina tamin'ny 2013 ka hatramin'ny 2018 fa nandritry ny 20 taona zany nareo zany i Andry Rajoelina foana hitanareo teo, nandritry ny 20 taona mahery, 20 taona kory ary. De ahoana nefa ny fiainanareo amin'izao fotoana zao? Ahoana ny fiainan'ny gasy amin'izao fotoana zao? Ny délestage, ny lalana ratsy, ny vidim-bary tsy takatry ny gasy, ny vidin'ny hena de fa tsy mihinana hena tsony ny malagasy, lafo loatra. Ny PPN, ny solika, ny frein de bus tsisy raha manjary androany 2023. De androany 2023 nareo ampanatany Andry Rajoelina fa tsy maintsy mandroso Madagasikara androany 2023. Mbola angataka 5 taona manaraka an'izay izy hoe tsy maintsy mandroso Madagasikara androany 2023 am'izao fahoriana mahazo anareo zao. Nefa fa 20 taona mahery izy nefa teo 20 taona mahery. De nareo zany mieritreritra zany anareo androany 2023 fa tsy maintsy mandroso Madagasikara 5 taona manaraka. Mbola tsy ampy 5 taona hono. Fa ny zavatra namboarina hono ina moa zany tsy vita ny tanatin'le 5 taona lasa teo. Fa efa 2009 i Andry Rajoelina efa teo tamin'ny 2009. Tsy haiko nahazo nareo ampiasana kely atidohanareo mieritreritra hoe mbola matoky ve nareo inona moa zany androany amin'ny 2023 fa mbola tsy maintsy androso Madagasikara ary amin'ny fomba aingana. Nefa 20 taona i Andry Rajoelina teo de zao fahoriana mahazo anareo zao. De omeko chiffre am'izay zany, omeko chiffre satria misy ihany mamaky teny sy manoratra. Jereo classement des pays du monde par taux de pauvreté. Zany hoe ny filaharan'ny firenena farany mahantra indrindra eran-tany. Filaharan'ny firenena farany mahantra indrindra eran-tany am'izao 2023 zao. De hitatsika am'izany les États possédant les taux de pauvreté les plus élevés du monde sont la Syrie. Syrie zany fantatrareo fa pays en guerre. I Bashar al-Assad no mitondra azy fa guerre anatin'ny 5 taona zany Syrie zany. Io mitovy laharana Madagasikara. Raha tononiko ny pays farany mahantra indrindra zany eran-tany dia Syrie, Soudan du Sud, Madagascar, Suriname, Zimbabwe. Isa 2, 3, 4, 5. Ireo firenena 5 ireo farany mahantra indrindra eran-tany. Taorinany 20 taona nitondrany Andry Rajoelina. 20 taona nitondrany Andry Rajoelina. De firenena Madagascar anatin'ny firenena farany mahantra indrindra eran-tany. Nefa raha oharinareo amin'ireo firenena farany mahantra indrindra eran-tany reo Syrie araka ny teniko teo
misy guerre civile tena falapotika normal zany mahantra. Soudan du Sud sady nisy guerre sady nisy koa ny any maintany any Soudan zavatra tsisy production mihitsy any. De Suriname de Zimbabwe de fantatrareo fa nisy problème na inflation izy zany anarany ty le président efa firy taona teo ty tsy tadidiko fa tsy de zay nolaitsika fa zany reo firenena anakidimy faramanitra ny tany reo de ny telo amreo pays en guerre. De ina ny idirana Madagascar anatin'ny pays 5 pays les plus pauvres du monde. Ina ny idiranao. De iza ny tompona andraikitra nampahantra Madagascar anatin'ny 20 taona mahery Andry Rajoelina teo. De androany izy 2023 izy milaza fa tsy maintsy mandroso Madagascar. De tena tsisy atido mihitsy fe zany nareo. De tena tsisy atido ifidy Andry Rajoelina ihany. Efa 20 taona mahery izy ny teo. De raha jerentsika Madagascar tany amin'ny 2009 ny taux de pauvreté ny Madagascar tamin'ny 2009 50%. Ny atsasaky ny malagasy any no mahantra tamin'ny 2009 teo talohan'ny nidirin'ny Rajoelina teo. De am'izao fotoana zao ny 2.8 isanjato malagasy no mahantra fadiran'ovana. Tsy misy hoanina zany tsy velona zany misy vivre 2.8 am'izao tsika 2023 zao. Raha ny averako yana raha ny atsasaky ny malagasy ihany no mahantra tany amin'ny 2009 am'izao fotoana zao efa ny 2.8 isanjato gasy mahantra tany amin'ny 2009. Iza ny teo nahitry ny 20 taona Andry Rajoelina. De raha jerentsika amin'ny chiffre Banque mondiale milaza hoe navita fotodrafitrasa zany foana manko rehefa manao fampelezan-kevitra Andry Rajoelina tsisy programme inona ny ataoko ialana amin'ny fahantrana inona ny planko amin'ny 10 taona manaraka tsisy an'izany mihitsy anjatra nataony fa manao spectacle anatin'ny adiny 2 de 3 minitra ihany no miresaka na 10 minitra ihany no miresaka fampelezan-kevitra. De zavatra averimbery ny eran'ny Madagascar de tsisy afa-tsy nanamboatra hôpitaly 30 izy. Hoy izy lehilahy navita hôpitaly 30 de navita sekoly manara-penitra tsy haiko 10 nefa misy 4 millions ny zaza malagasy mianatra 4 millions. De tsisy afa-tsy le hôpitaly de sekoly manara-penitra de nanamboatra trampon'olona tetsy de nanamboatra hôtel de ville tetsy. Zay nandresan'ny lahatra nareo. De babonareo nefa itsy akaiky Air Madagascar ze reharehan'ny malagasy ny compagnie aérienne no mba fitaratra azony any ivelany jerena amin'ny fandrosoan'ny firenena anankiray. Air Madagascar fitetaka amin'ny tany maty tsy manana avion ntsony Madagascar andianana any ivelany tsy manana ntsony. Zany hoe zany ny raha teo any ivelany Madagascar ny gasy de tsy maintsy ino moa zany mitrosa na mandeha compagnie hafa. De tsy menatra ve nareo Madagascar tsy maintsy mandroso hoe ny Ethiopie no mitondra ny malagasy mankany ivelany, ny Kenianina mitondra malagasy any ivelany, ny Mauritianina io akaiky io firenena kely io mitondra malagasy any ivelany fa Madagascar tsy manana ntsony. Fahita ary Madagascar, fahita Sekrena. Ny vidiny ny Sekrena zany mampiasa olona 900 fa tsy diso compagnie lehibe io fahity amin'ny Andry Rajoelina. Ny vidiny vany raha tany amin'ny 7 millions FMZ ny vidiny vany tany amin'ny 2018 de tamin'ny Andry Rajoelina vidiny vany 3,000 takany elika. De ny fatra manontolo iny avaratra iny zay mivelona amin'ny valia de niditra fahantrana daholy. Araky ny razavaiko tamin'ny vidéo malo hoe raha olona anankiray exportateur na vania de ny secteur rehetrrehetra amin'iny na ny mpambolo zany na ny mpanera zany na ny mpitatitra zany na ny mpivarotra zany rehetrarehetra miaina amin'io vania io. Ka raha 3,000 ny croix vahier androany de androso ahoana Madagascar tsy maintsy mandroso amin'inona.
de efa naveriny injato tamin'ny 2018 hitanao ngamba lista ny fampanantenana Nataolany Rajoelina velirano hoe inona lista PDP zany fa ino moa zany tsy vita avoaka eto lista lava be nataony tsisy nataony ray de tsy nanao fampanantenana tsony izy am'izao propagande zao fa nilaza fotsiny izy navita hôpitaly de navita sekoly de zay nareo de milamina izy nilaza fa tamin'ny interview tamin'ny gasikara farany teo hoe ny délestage tsisy tsony herinandro de tsisy tsony de aiza ny délestage amin'izao fotoan'izao de resaka fotodrafitrasa justement tsika ity de site ny Banque mondiale de jereo ny trosa nalainy Madagasikara nanomboka tamin'ny 2019 izy mbola azoazo any teto ity zavatra amina millions de dollars eto izy 522 millions de dollars trosa de nienakely izy tamin'ny 2020 de niakatra be izy tamin'ny 2021 de am'izao 2023 zao rouge en rouge ny vola trosa Madagasikara tamin'ny Banque mondiale io any amin'ny 1000 millions de dollars ny trosa malagasy amin'ny 2023 zao trosa nitrosainy any Rajoelina de raha ohatra zany nakatrosa be de be izy ato teo ny lalina teo nanaovana fotodrafitrasa ka itrosa io zany anahoana zany io amin'ny 2024 raha mbola any Rajoelina aloha de ahoana io amin'ny 2025 sy toeny mbola tsy ary nisy trosa ny Madagasikara avo indrindra raha tsy tamin'ity 2023 ty iany Rajoelina nakan'io 1000 milliards de dollars de amin'ny ahoana ny androavana reo an'io de milasa reo fa tsy mbola tsy mandroso Madagasikara mandroso amin'inona ny fahazahoam-bola Madagasikara de ny exportation ny vanille fitetaka amin'ny tany ny trosanao niakatra amina 10 tapitrisa dollars de inona nandavanao an'ireo trosareo de tsy mandroso ahoana Madagasikara de zay zany ny zavatra tiako tenen'androany hoe mba asio atidohy kely any zareo le fiainana fa tsy faly ny andindisy mahazo varakapoka sy rokapoka faly ny spectacle ny big amzy de faly de mandidy fa mba dinio ihany de hoe tsy ifidy nareo ny olona fidinareo fa roapolo taona mahery ny teo ny résultat Madagasikara mantra indrindra raha ny tany de mbola mino any nareo androany 2023 hoe tsy maintsy mbola androso tsy maintsy mandroso sasy mandroso Madagasikara nefa roapolo taona mahery le olona lazaina nilaza fa ampandroso Madagasikara io de jereo ny ina moa zany filaharany Madagasikara fa efatra sa fatelo ny farany Madagasikara am'izao tontolo zao amin'ny olona mampanantena anareo tsy maintsy androso ampitoniana ho azy zao androany satria mbola nitanatin'ny fampilezakevitry nareo voaroiroy ny walawaala miaraka amin'ny t-shirt miarakaraka amin'ny bala miaraka ny rehetra fa androany atapitra de eritrereto mangina am'izay hoe ty olona ty ve mampanantena fa tsy maintsy mandroso Madagasikara ty de ampandroso Madagasikara marina raha efa roapolo taona mahery izy ny teo ary Madagasikara anaty ny liste ny firenena farany mahantra indrindra raha zao tontolo zao tamin'ny tondrany zay zany ny fangatahana eritreritra fampiasana atidoha kely angatahako aminareo zay maheno le vidéo sur Adore.